Faly miarahabantsika vahoaka malagasy tsy akanavaka ny tenako Eliana Bezaza, sekretera nasionaly ny antoko PSD. Tonga ty ny fetim-pirenena. Ny ahatongavatsika eto androany dia ny hanazava amintsika mianakavy mikasika ny tantaram-pirenena hatramin'ny nahaterahany fa 9 Jiona izay mbola ankalazaintsika hatramin'izao ka isorana ho an'izay efa mahalala kanefa kosa raisinay PSD ho adidy ny mampahafantatra ny fiandohan'ny tantara. Ny zava-misy iaraha mahalala dia ny Repoblika voalohany no rainy fahaleovantena indrindra fa ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara voalohany. Mamelahay ianareo raha iverina anao jeritodika ny zava-misy tamin'izany fotoana izany. Mbola fotoanan'ny fanjanahantany tamin'izany. Nisy teto ny adiny vazaha sy ny malagasy ary nisy ihany koa ny adiny malagasy samy malagasy. Nanomboka ny volana marsa 7 ka namoizana ainy mpiray tandrazana maro. Misy milaza fa amanetsy ny ono ny olona maty tamin'izany noho ny fitakinany fahaleovantena. Mazava fa tsy mitovy ny hery satria ireo fitaovam-piadiana mahery vaika dia tany ampelantanany ireo mpanjanaka. Ny antsika saboa, lefona ary pilotra zany no nentintsika ny ady. Resy ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Ny fahaleovantena ny tadiavina moa tsy azo ary mbola nasain'ireo vazaha nandohalika ny fona manoloana ny faharesena ireo olona izay baboanady. Natao sesitany tamin'izany koa ny deputentsika tamin'izany fotoana izany izay tsy iza fa Ravoangy Raseta ary Rabemananjara. Tsindrina etona fa mandritra ny fotoanan'ireo disadisa dia namita fianarana tany ivelany ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana ka tsy teto an-toerana mihitsy. Noho ny toe-javatra misy manoloana ny hery tsy mitovy dia nitady ny fomba rehetra Andriamatoa Philibert Tsiranana azahoana ny fahaleovantena tsy ho isiany raha mandriaka ka nahafahan'ny roso tamin'ny fifampiresahana tamin'ireo Frantsay na dia fantany aza fa lalana sarotra tokoa izany nefa izany no lalana tsy maintsy nozorana satria ny fahaleovantena ny ilaina nefa ny mpiray tandrazana tsy azo ekena intsony ny fifamonoana. Rehefa natao ny fifampiresahana dia resy lahatra ny Frantsay ary nanaiky nanao soni tamin'ny daty ny 14 Oktobra 1770 fa nanafoana ny didy fanjanahana izay nataondry zareo teto Madagasikara tamin'ny 9 Aogositra ny taona 1970. Raha manoloana n'izany daty voalaza hoe 14 Oktobra 1770 dia inona ary ity daty ny fa 9 Jiona izay ankalazaintsika ity. Voalohany, nahaleo teny isika ara-taratasy satria vita soni tamin'ilay hoe 14 Oktobra 1958 fa ny fanambarana ampahibe maso ny fahaleovantena dia tsy ampy fa nilaina dia nilaina ny fiandrianam-pirenena izay ny fahazakatsika malagasy ny tany sy ny firenena. Ny fampiraharaha amin'ny Frantsay ny malagasy manomboka ny 10 Febroary 1770 satria mazava fa mbola ny Frantsay no nitantana ny raharaham-panjakana rehetra noho nisika zany hoe voazanaka tamin'izany fotoana izany ka nisy ny fifanarahana na antsoina hoe accord de coopération na fifanarahan'mpiarah-miasa izay midika mazava fa tsy misaraka tanteraka fa misy ny fiarah-miasa voafaritra ka ny
20 no mariky ny famindram-pahefana amin'ny fitantanandraraha anatiny na administration izay ilay hoe souveraineté nationale na fiandriana am-pirenena. Faharoa manaraka an'izany, ny 20 no nahaterahan'ny tafika malagasy ka nanatotosana ny matso voalohany indrindra teny amin'ny avenue de l'indépendance Analakely, ilay antsoina hoe place du 13 mai amin'izao fotoana io izany, sy tamin'ireo renivohim-paritany rehetra manerana ny nosy, izay no nahatonga ny 20 antsoina hoe fête de l'armée. Nitsangana ny fanevam-pirenena, Andriamatoa Andrianomerana Evson no lany teo amin'ny fifaninanana nasionaly natao tamin'izany, ary ny loko fotsy mena maitso dia midika fahadiovampo, fiandrianam-pirenena ary fanantenana. Niredina voalohany indrindra ihany koa ny hiram-pirenena malagasy ry Tanindrazanay Malala tamin'izany fotoana izany, ny isa-tokantrano dia amboloa amin'ny nazahoana firenena malagasy vaovao ka nanangatsaina daholo. Na dia ratsy aza amin'ny ankapobeny izany fanjanahan-tany izany, dia nisy kosa zava-dehibe azontsika malagasy tamin'io dia ny fampitambarana ho iray ny firenena malagasy, izay tsy nisy izany teo alohan'ny fanjanahan-tany satria samy nanana ny fanjakana nisy azy ny teto anivon'ny nosy. Na dia mafy aza ny zavatra niainana niaraka tamin'ny fanjanahan-tany, fa iaraha-manaiky kosa fa misy dingana ngeza be vitan'ny repoblika voalohany izay nitarihany Ray Aman-dreny be Philibert Tsiranana, ary nanaovany ainy tsy ho zavatra ny nitsonjovana ny hanamorana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsirairay, indrindra ny ara-tsosialy, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fambolena, ny fanampinan'ny tantsaha amin'ny alalan'ny serasera, ny radio nomena isa-tokantrano, ny fitaovana lasaria nomena isa-tokantrano, eo koa ny tohadrano izay natao teny amin'ny tsaha rehetra amin'ny sompotry Madagasikara sy amin'ny toerana hafa izay nanamora ny fiainan'ny tantsaha tamin'ny famokarana, ny barrage izany, ka natonga ny teny filamatra hoe asa fa tsy kabary. Raha hatreo ny vitan'ny repoblika voalohany dia misy ihany koa ireo izay tsy nitovy fomba fijery tamin'izany, ary izay moa no mahaolona ny olona ka tsy ataontsika hoe mahagaga loatra. Koa noravaina io repoblika voalohany io ka niteraka repoblika maro hatramin'ny fahaefatra izay hitantsika ankehitriny. Raha ataontsika ny fampitahana ny repoblika ny fandimby hatramin'ny repoblika voalohany amin'ny fo tena tsy miangatra, dia hita fa ambony ny fari-piainan'ny malagasy tamin'ny repoblika voalohany, ary tsy mena mitaha amin'ireo nosy rahavavy sy ny Afrika iray manontolo. Nanana ny ampy, namokatra, nanondrana, ary nanana ambimbava ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Tsy nitsahatra ny totongana nefa, ny totongana averiko intelo izany fari-piainana izany mandraky ny androany. Ka ny zava-mihitsy iainantsika izao dia efa tonga hatrany amin'ny tsy azo ekena, satria maninona tsy mamokatra intsony ny malagasy, tsy sa mamokatra satria matahotra sao dia anambola, fa rehefa manambola dia tafian'ny dahalo. Very ny soatoavina, tsy misy intsony ny asin'ny tany ary tsy misy intsony ny asin'ny mahaolona. Zo ny olom-pirenena malagasy ny mahalala ny tantarany. Izay no antony nanaovanay jeritodika ny tantara misy amin'izao asaramanitra izao, mba hampatsiahy atsika tsirairay, mba tsy hanadino ny tantarantsika. Ary manao familomiampita ny tantaran'ny firenentsika ho an'ny taranaka sy faramandimby. Raisinay PSD ho adidy lehibe
ny mampahafantatra ny tantara sy ny zava-misy marina. Ary zonao olo-pirenena malagasy koa ny mahafantatra ny tantara ny firenenao. Eto dia miangavy anao mba hiampita ihany koa n'izany amin'ireo mpiray tandrazana amintsika. Eto am-pamaranana dia miantso antsika olo-pirenena, indrindra fa isika mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpitarika fikambanana samihafa, isika sojabe izay vovonana iadian'ny tafony. Ny alarobia hariva 7 Jiona amin'ny 4 ora dia manasa antsika ao amin'ny salle GTZ La Corniche ao ambadiky ny Maison Verte mba hifampidinika momba ny raharaham-pirenena. Firenena iaraha-manana ny Madagasikara ka anjarantsika tompony no mitady vahaolana miaraka. Asa fa tsy kabary dia mirary antsika hanao fety sambatra daholo. Misaotra tompoko.